révolutionnisme izay mifandrembonany tamin'ireo darwiniste. Tsy misy Andriamanitra no totalikevina fa avy amin'ny fivoaran-javatra avokoa izao rehetra izao. Nenjehiny sy ny samboriny ary nampijaliany sy ny vonoany ireo kristianina nitorin'ny filazantsara. Manimba ny saim-bahoaka fotsiny ireny hoy izy ka tsy tokony havela iaina akory. Maro tokoa ny firenena eran-tany no manaraka azy tamin'izany doktrinina nivoizany izany ary tsy nentina handray ny filazantsara fa lasa olona tsy mino an'Andriamanitra tahaka azy koa. Napiditra olona sy taranaka maro any amin'ny fahaverezana izy. Mpanao politika tsy mitovy jery aminy namono azy, izay tokony mombamomba azy. Jereo ary hoe ny anarany raha ao anatin'ny boky ny fiainana. Tsy ato tompoko. Mifona re. Tsy naposiko ohatr'izao mihitsy keny afaran'ity zavatra ty. Mifona re tompoko. Mifona e. Mamindra fo amiko e. Mifona e. Avelao re e. Arasy tompo re. Za tompoko dia tanora ny aina toy ny tanora rehetra. Nandeha tamin'ny nafinaritra amin'ny maso, ny fafinaretan'ny nofo ary ny ajejejona sy ny rehaka. Ny zanaka endro tokoa no mahafaly ny rainy fa ny adala manao izay mampalahelo ny reniny. Dia tena nanao izay nampalahelo ny reniko tokoa. Laha naiky tampoko ny fianakaviana satria ao an-trano dia mamoaka sy mivarotra ny entana tsokosoko. Rehefa mangata-bola ka tsy mahazo dia ataoko antoka na angalako vola na amidiko varoboba ny entana ao an-tranonay. Fongana tokoa ny fananandray aman-dreniko vokatr'izany ary tena nampitondra alahelo azy a. Tamin'izany fotoana izany dia tsy tapaka ny fandehanana sy ny fanenjena boîte de nuit a. Efa saika hitako daholo ny karazana night club ary ny angoka nateraka tamin'ny fidorohana sy ny fisotroana ary tsy nisaraka tamiko ny fijangajangana. Nisy mpiara-mianatra taminay izay anefa teny amin'ny institut no nitoro filazantsara tamiko. Nambarany fa tsy avy Kristy antsoiny marina fa ny mpanota hibebaka ary ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izay mino ny zanaka hoy izy no manana fiainana fa izay tsy mino kosa dia tsy manana fiainana fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Tsambako namangy ihany fanamasina ary dia niaiky ny fahotako a. Nifonako izany ary nangatako famelana sy fanafahana. Nanaiky an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako a. Nino tamin'ny foko ary nikeko tamin'ny vava dia hitako fa lasa olom-baovao a. Nanaradian'i Kristy a nanomboka teo ka mandra-pahafatiko. Izay tompoko ny momba. Vakio ary ny boky ahalalana ny momba azy. Voafafandrany Kristy avokoa tompoko ny fiainany lasa rehetra ka tsy misy miampanga azy intsony. Fa pejy vaovao no nisokatra ho azy raha vao nanaiky an'i Kristy ho mpamonjiny izy ary dia nanao ny aintso zavatra tokoa tamin'ny fanompony. Efa niady tsara izy ka naharesy. Izay tompoko ny aminy. Ry mpanompo tsara sady mahatoky, avy midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Nahatoky tamin'ny kely ianao ka tendrena ho mpanapaka ny be. Efa niady tsara ianao ka naharesy. Nandeha tamin'ny lalantery, nisisika tamin'ny vavahady ety. Avy midira ka mandovantika ianana mandrakizay. Aoka sy tifaly fa mitombo isa ny poniny lanitra.
za tompoko dia grika avy any Atène nafanafo tamin'ny fiankofana sy ny fankalazan'ireo andriamanitra amin'seho amin'ny endrik'olona na ny antsoina hoe anthropomorphisme. Maro tokoa ireo andriamanitra tao anatin'ny mitôlôjia no nitomponay ka isan'izany Zeus izay nanaovanay sary vongana lehibe tao Olympia ary dia nanateranay fanatitra sy nandoranay didika azo manitra, nanaovanay fety be mba hanomezam-boninahitra azy, filaharana manodidina ny tanàna, kilalao samihafa sy fifaninanana ara-panatanjahantena ary sakafom-pifaliana. Izany fifaninanana ara-panatanjahantena tao Olympia izany dia niely eran-tany ka nantsoina hoe Jeux Olympiques. Tsy Zeus ihany no andriamanitra nankalazainay tao fa tao koa Diane, ilay andriamanibavy ny fitsangantsangana. Nanangananay tempoly lehibe tao Efèse izy, ary tsy izay ihany no nivavaka taminy fa saika zao tontolo zao mihitsy. Ary dia tafiditra isan'ny merveille du monde antique io tempoly io noho ny hatsarany satria ireo mpanao asa tanana sy sikotra mahindrindra no nanao azy. Isan'ireo andriamanibavy nitomponay ihany koa i Aphrodite sy ny maro hafa. Noho ny tonga nefa ireo mpitory ny filazantsara dia nanambara marin-drano izy fa tsy andriamanitra izay sary natao tanan'olona, mana maso ihany ireny fa tsy mahita, mana tsofina fa tsy mandeha, mana tongotra fa tsy afa-mandeha ary tsy misy fofinaina eo am-bavorona. Iray no andriamanitra hoy izy ireo fa tsy maro toy ny anareo, ary iray ihany koa ny mpanalalana ny olona aminy dia Kristy ilay zanany izay efa tonga nofoka naka endrik'olona. Tsy ny salasala tompoko fa avy hatrany dia nanapa-kevitra nino an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako, nanaiky azy ho Andriamanitra ary nandritry ny andro ny ainako dia nanompo azy aho. Nialako ny Andriamanitra tsy izy fa nekeko ho tompoko sy mpamonjy ny fiainako Jesosy. Izay tompoko ny momba. Ry anjely, jero indray ary ny boky afantarana izay tena marina ny momba azy. Tsy misy azo vakiana intsony tompoko ny pejin'ny fiainany tamin'ny androny tsy fahalalana fa ny fahafandrany Kristy ka tsy misy afaka maipanga azy. Fa ny pejy vaovao dia milaza fa endry izy nahony tena, napetrahany vahiny ary tena nampianatra ny soratra masina tokoa. Namonjy izay nyzohy pahoriana, tsy pilady izy fa olona tena nandefitra ary nanapaka tsara ny ankonany ka tsara laza tamin'izay teny ivelany dia izay tompoko ny momba azy. Mpanompo tsara sady mahatoky ianao, avy midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Velominy io Brianjely fa tonga andovan'ny fiaina mandrakizay zanaka. Zano rasoravikazo pitaiza, fantabahoaka traizatraiza, tsy mpanompo sampy ana mpamosavy, fa manao izay ahasambatra ny mpianakavy. Raha tsy ao ny odiko tsy manana anjara, ireo tovovavy fa ho lany zara. Fa raha tanany kosa ilay ody fity, izay sarabady dia ho sanatria. Ny odiko ihany mbola miaro, ny olo-taizako izay maro dia maro. Tsy ilatsahan'ny varatra ataony tsy tia, fa mba hiada-pinaritra sy iriary. Ny fanompoko vazimba teny Andoharano, fa nivozana hery ho eto mitsodrano. Ny zatovo rehetra maniry antotosa, ny fianarana ataony izay tena miavoza. Ka mendrika ho ahy tokoa rehefa voay, anjakako ny fiainana mandrakizay. Dia izay tompoko ny momba fa tena olona mpanao asa soa ary tena manana fanomezam-pahasoavana manasitrana. Jereo indray ny boky ary afantarana ny momba azy. Inona ny voasoratra ao?
raha soa ravikazy tompoko dia vehivavy tena fantatra tokoa teo amin'ny sehatra ny fitsaboana sy ny fitaizana olona, ary nampalahelo dia lazainy fa zany Andriamanitra izany dia tsy miaro sady tsy manasitrana fa izy ihany no manana hery sy ny fiarovana, ary dia nirohatra tokoa ny olona nakao aminy, indrindra fa ny alahady. Ny olona rehetra an'itay izany dia tsy te herika fivavahana intsony mandra-pahafatana fa dia mitana ody avokoa. Maro no efa namisaviany ka izay tsy maty mitondra takaitra. Ny tokantrano noravany moa dia tsy tambo isaina. Efa mba nilaza tamin'ny ihany ny natahan'izay kristianina hoe tsy mety eo ataon'io fa tokony hivavaka izy, nefa dia valiany tsotra hoe asa mihoatra ny any am-piangonana ny fitaizana olona ka nahoana no hiala amin'izany. Mitovy ihany ny asanay sy pastera hoy izy. Nahandro tambavy izy ka any anjera ilay fatana dia nitosaka tany amin'ny avokoa ny rano mangotraka dia iny no nahafaty azy. Mpanompo ratsy fanahy ianao, mialamiko mandehana any amin'ny afo maharitra mandrakizay izy no manana ho an'ny devoly sy Satana. Tsy dia ratsy daholo ange tompoko ny nataoko na dia atao hoe nitana ody ahy izaho e. Mifoanareo tompoko, tsy teo any amin'ny fahaverezana izany a. Avelao a! Avelao! Zaho no radoro ilay mamilava, noho ny ady-tsaiko tsy mety misava, misy tokitokisan'andro vaky, na dia hitako mihitsy aza fa mahabanky. Toa tsy tsapa ny avesitry ny olana rehefa dandalinina na eny amin'ny volana, fa na tsy manamola aza any am-paosy dia mba ohatry no manana amin'ny sakosy. Raha vao mikorotana ny tokantrano ka norma be amin'ny fa tsy mamo dia miady mafy ary tena sahirana, fa ny barafona no tiako idirana. Impiry aho moa ny efa mikasa, tsy hisotrotsony aho toy izay efa lasa, fa mitaona foana ny akama rehetra ka mandry amin'ny tatatra mihitsy ny fetra. Koa miariary amin'izany sy tena mazava fa tsy fidiny ho ahy mihitsy no mamilava. Izay tompoko momba marina aloha fa mpisolo toaka za. Ny toaka anie tsy ratsy fa ny tsy fahaizana mitondra azy fotsiny no tena olana. Fa za kosa aloha tsy mba nijangatsanga zany, za koa tsy namono olona mihitsy sady tsy nangalatra. Rehefa mama dia matory, za tsy mpamono vady zany a, ka ataoko fa mindra fo amiko nareo dia manantena hiditra any an-danitra zany. Jereo ary ny andinindininy milaza ny momba azy. Radoro tompoko dia olona mivary lavy tanteraka tamin'ny fisotroana toka sy ny filokana, io no nahabanky ropotra azy. Tsy misy andro iray ka tsy mamo izy, ary zavatra tena nyrehare any izany hoe mamilavo izany. Faly mihitsy izy mitanisan'ny karaza-toaka efa nisotroany, Tsy marina kosa. ary dia itaomany namandrehetra no mandeha misotro. Tsy ny zoma ihany hozy ny tokony hafinaritra fa isan'andro dia tokony hisotro foana, hikorana sy mifaly. Sao dia tsy marina zany. Maro ny tokantran'ireo namana izay nampisotroana isan'andro ny rava sy potika ary dia tonga mijaly sy manjenjeny daholo ny ankizy maro, Tsy tsy tadidiko tafita amin'ny fiainana. Ndray tapo aminy aho dia kristiana sy mivavaka tsara daholo, za koa kristiana. ary samy miteny azy ny alana amin'ny fisotro-toaka nefa dia tsy iratsirainy fotsiny hoe raha izay fivavahanareo io tsy mahatonga eny amin'ny volana oatra amin'ny misotro-toaka. Me tsara vela tsy ireny ka. Kansera ny vavony sy aretina vokatry ny alikaola be loatra no nahafaty azy rehefa nitsaboana taona maro satria nalemy izy. Nisy nanam-pozina ako. Dia izay tompoko ny aminy. Radoro hafanenina ny aminao a, efa impiry moa any no nitaonanao mba hanantona hanolotra ny fiainanao ahy tamin'ireny fitoriana filazantsara nataon'ny ray tapo taminao ireny, nefa dia nodianao tsy fantatra izany, nambanianao izany, tsisy azoko atao anao intsony Radoro.
ka miala amiko fa mpanao meloka ianao. Mamindra fo re tompoko. Mifona rehefa tsy hanao tsony. Ao fa tsy ambaniko tsony zavatra nataonareo. Ao fa tsy isotro tsony ahy. Enoko amin'izay filazany tsara izay torenareo amiko. Zay. Vonjero. May. May. Telina. May. Raha mano sofera ve dia mbola ambary nefa aoka ihany aloha hitantara. Za mpitondra an'ilay Mazda fantatry ny ao amin'ny stationnement. Raha manahy mafy ireo tsy ampy frais ka mitebiteby fa sao tsy handeha vao mahita ny 15-40 teka dia samy courage avokoa ry zalahy. Za tsy sarotiny fa hoentiko foana na dia isan'andro ary anaoko daona na tovolahy io na tovovavy hoentiko daholo rehefa miangavy. Ny mpiasa ny jaune miainga maraina tsy mahazo taraka velo taraina fa banga ny volany sady voateny ka mifoha alina hamonjy azy ireny. Ny mpanao tafika masina koa no matetika ny manofa ny fiarako rehefa mihetsika ary tena afa-po amin'ireo fepetra ka mitsodrano ahy izy rehetra. Dia izay tompoko ny amiko fa za dia olona niara-ny asa tamin'ny mpivavaka ka mba manantena ny hiditra ny lanitra e. Eny ary jereo indray ary izay voasoratra ao anatin'ny bokin'ny fiainana lalàna ny momba azy. Raha mano tompoko dia sofera tsy natahotra an'Andriamanitra mihitsy. Marina tokoa ilay lazainy fa entiny fotsiny ireo tovovavy tsy misy mandofo re satria langolangony fa raha te hahita tany ka mba hanala azy any alavitra any dia ny sofera ny isan-kaizana no tanteraka ny nofinofy. Ary tsy ny tovovavy ihany fa dia nisy mihitsy aza ireny mpianakaviana nandao vady aman-jana ny fanondrokorokiany ka lasa nanaraka azy ny tety tany. Marina izany tompoko e. Ny volan'ny mpanera sy ny mekanisien moa dia matetika ny andro sirany ary dia mifindrafindra garage foana izy. Nefa dia tena meko mihitsy. Maro ny fiaran'ny patron no efa nisimbana ary mba miteny azy avokoa ny sofera namany fa dia lazainy tsotra hoe fangay ianareo no andovany tony. Ny fanaovan'ny taingim-be sy ny fandehanana mafy amin'ny lalan-dratsy ny tena nanomban'ny fiara. Nefa ary zary tompoko tena mandeha mora Ka nampitaraina ny tompony. Ireo mpanao tafika masina moa manofa ny fiarany dia mitoana azy foana fa lazainy hoe be efa kapanahy ny asako ka tsy mety ho an'ny kristianina. Rehefa miova safa ozy izay vao hivavaka. ao anaty tomobile koa dia feno tenin'Andriamanitra. Accident nahafaty azy. Nidona tamin'ny camion ny fiaranetiny fa variana loatra izy ilay tovovavy teo amin'ny devant. Tsy voasoratra ato anatin'ny bokin'ny fiainana tompoko ny anarany. Fa ahoana e? Sao dia mba misy fahadisoana koa izany re Andriamanitra. Izany anisan'ilay mpanampy ny asa ao am-piangonana e. Mpanohana ny asanao Andriamanitra. Fona e! Mamindra fo reto ako. Vonjeo, vonjeo e! Vonjeo, vonjeo e! Vonjeo e tompoko, may, may, may! Za tompoko ny vonin'ireo sy felam-boahirana samy mpivavaka tsara avokoa ny ray aman-dreniko ary dia tsy afaka akanjo fotsy izy ireo nandritry ny andro ny ainana. Notazaina tamin'ny fomba kristianina sy tamin'ny soratra masina tokoa hatry ny fony kely ary tsy navela ny aro ary tamin'ny zanaky ny tsimpiny. Rehefa lehibe anefa dia maro ny zavatra tsy fantatro noho ny famefimefena ka arakaraka nandrarana dia vao maika linany amin'izany. Satria ny tanora rehetra tahaka ato ao amrona amin'izany avokoa. Tsy adiniko ny fivavahana fa tonga miangona foana isaky ny alahady na dia teo aza ny fahalemeko tamin'ny fitiavana haingo izay heverin'ny sasany fahajejojejoana. Izay tompoko ny amiko fa manantena anao any an-danitra.
felam-boahirana tompoko dia zanaka mpivavaka ary tena mahafantatra tsara ny soratra masina. Rehefa lehibe nefa izy dia nilany avokoa ny didy masina natolotra azy. Efa manana ny safidy koa zao izy ary tena nankamamy solona tokoa tamin'ny fiainana jentilisa tsy mahalala an'Andriamanitra. Tonga tao aminy mazava fa aleo ny safidin'ny aizina ary nandrakotra azy tokoa izany. Ny akanjo lava motomotina nampanaoviny Ray aman-dreniny azy dia natsipiny tery. Fa iza hono no antitra be amin'itony zipo mirebareba be itony. Ny akanjo seksy ihany no izy. Ka dia nisoloana justocor na siklista naro ny zipo manify hatreny apotipe misy dakandrony. Tsy menatra akory izy mitondra akanjo mampiseho vatana na mampiseho foatra ny ampiangonana. Reny fitafiny jangy reny. Mitafy tapaka ary tena tanjaka mihitsy e. Tsy mifantoka amin'izay fivavahana tsony ny lehilahy ao ampiangonana fa dia izy no araha-maso. Ary raha miteny azy ny pastera dia nilazainy fa aza dia tery saina nareo fa mandreraka miaraka amin'ny olona borné tahaka izany. Aoka mba ho kristianina mivelatra sy malalaka hoy izy. Nanisy fandavona sy faminganana teo anoloan'ny lehilahy maro izy. Ary nisy ireo tovovavy kristiana tao amin'ny fiangonana no nandray azy ho filamatra, nianatra ny fanaony ka nodifandrika ho azy izany. Sy idany nahafaty azy noho ny fitsangatsangana. Onenanao ny foko ry zanako. Efa tao anatin'ny mazava ianao no nivoaka ho any amin'ny maizina. Tsisy azoko atao anao intsony. Miala amiko fa tsy fantatro akory ianao hatr'izay. Mamindrafo amiko tompoko. Mba te ho vedeto hatramin'ny tanora rehetra fotsiny any hafa tsy hoe tianao ratsy. Mba te hisongadiny e. Ampy ireny fijaliako matiny sida e. Dray, very ahy e. Vavaka neny ray sy reniko e. Oay, izy rehetra. Ay, tsy hoany aho. Tsy hoany aho ah. Tsy hoany aho. Ateny atany ka ateny ka vone. Zano Razily Glady Zandary, vadiny Ratinina avy ao Ambobary. Antson'ny ankizy hoe be moto fa mpanakan-dalana ny camion. Ny assurance tsy ara-dalàna, ny papier dia samy savana. Sedrana daholo ny clignota mba hisorohana ny aksida. Jerena ny frein ro tsy amin'ny laoniny ka mamantana ny ekady dia izay no nataony. Ny hainy mpandeha mantsy ny tena sarobidy, izay ny any Zandary ny tena adidy. Fa raha misy mandangolango amin'ny toka ka nihevitra andositra sy te hitsoaka, ambanako amin'ny pistolet ka atorakovitra tsy afa-mandeha. Tsy rariny mihitsy ny afetsifetsena, fa rehefa tsy marina tsy azo ikena. Ko mazava amin'izany fa raha lehilahy angamba tsy misy olona marina oatra. Tsy miray petsapetsa amin'izay ratsy izany, fa mitana ny marina hatrany hatrany. Dia izay momba ny Razily Glady tompoko, fa olona lalàna sy ny fahamarinana ary tena sarotiny amin'izany ka dia mba manantena hiditra ny lanitra tompoko. Razily tompoko dia tsy arakaraka mampiasa ny fitsipika sy ny lalàna azy fa tena olona tsy marina mihitsy. Sao dia mba mamorona kosa ianao e. Nanao fanapara-pahefana tafahoatra izy ary izay azony dia tena nataony mahalala azy. Raha mbola misy miteny azony amin'izany dia horohorony fa azony gadraina hony anio dia ny anio ihany. Tsy marina izany a. Maro ireo tsy manara-dalàna ny tratrany, fa rehefa mifanaraka amin'ny mangingina manao kolokolo izany dia alefany. Aza mamorona moa e. Any ka tsy tambo isaina ny lozam-pifamoivoizana miseho. Ao ny tsy manana permis fa dia afaka mitondra fiara fitaterana iombonana. Ao ny fiara tsy lany vizity intsony fa dia mbola mandeha ihany. Ary dia any akady tokoa ny hafarany. Ny camion rehetra mandalo eo aminy moa dia feno mpandeha daholo ny any anaty entana. Mba nitaona azy hivavaka ny vadiny fa dia nilazainy fotsiny hoe tsy mety amin'ny asako io fivavahana io. Veny izany? Fa ny Zandary ozy a, ohatrany tsy nisy an'izay a. tsy mety raha piasa be fa tokony olona masiatsika. Izay mihitsy ka. Dia tsy voasoratra atao amin'ny boky ny fiainana tompoko izy.
edy ny anarako ary ve voasoratra any amin'ny boky mpiangonana dia ahoana no atiandreny tsy ho voasoratra zany e mba olona mpanenjika mpangalatra ihany e mba mangataka-razo maro e raha azo atao e mifona re Andriamanitra mbola malalaka ao aminay ao mbola malalaka ty mpandao e aleo malakilaky elawa za tompoko dia olona ny aina toy ny olona rehetra nandeha tamin'ny fanompotsapy ny tana fanafody ny jery andro nanao famadihana ary nafana vobe tamin'izany mihitsy satria nohony tokoa ny fitahinan-drazana za tamin'izany nanomboka lanoro sy vazimba ihany koa ary izay rehetra ny verina fa nisy hery a dia notompoko avokoa azo lazaina fa ny aina tao anatin'ny aiziny tsy fahalalana tateorina nefa dia nolazain'ilay mpanofa tranony tamiko a fa mitondra ho amin'ny fahaverezan'ny fanahy zany rehetra zany ary lalandiso no nizorako satria no averina tokoa fa mahitsy kanjo ny varina tany andavaka fa Kristy ozy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy avy amin'ny anarany Andriamanitra ny tsy mijery ny androny sy fahalalana fa ankehitriny kosa izy dia mandidy ny olon-drehetra mba hibebaka teo aho dia nanapa-kevitra ny anaradian'ny tompo ka nyfonoko daholo ny ratsy rehetra vitako ary nangataka famelan-keliko satria nambara tamiko fa sambatra izay voavelany elony sy voasarina ny fahotany sambatra izay tsy isain'i Jehovah eloko nandray an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako aho ary dia nisoratra tamin'ny lalam-baovao niaraka tamin'izay nandrehitra ny andro rehetra izay mbola nahavelomako dia nanolo tena ary nanokana ny androko mba hitandrina ny olon'Andriamanitra takona sy voasaron-drany Kristy tompoko ny tantaram-piainany lasa rehetra tamin'ny androny tsy fahalalana ka tsy hita hiampangana azy fa manomboka eo amin'ny fanarahana an'i Kristy ny pejy vaovao ary ny voasoratra eto dia ny asa fanompony fikelezanaina faharetany ninona mafy ny sedrainy ny fandresen'ny fakapanahy pastera nitandrina ny ondro tokoa izy tsy nanjakazaka tamin'ny anjara fiandrasana fa nanao ny asan'ny sitrapo tsy antery tsy tamin'ny toe-tsaina fitiavam-bola ary tena fianarana ho an'ny iny dia izay indray tompoko ny momba azy ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifaliany tomponao fa ny andro sy nitandrina ny ondro tokoa ianao ary namana azy ny sitrapo nahatanteraka ny fiazakazahanao ianao voatahiry ho anao ny satroboninahitry ny fiainana mandovaha ny fiainana mandrakizay Alleluia sotra tompo zao ny katavy sakaizam-bilia tsy tia ny vavoniko ny hena mahia fa ny any matavy sy ny jabory satria raha ny hena dia azoko mora ny asako matso mpanao dabokandro ka ny ila penomby dia indray mahandro ary ny kambotsy sy ny mpitondra tena dia tsy diso anjara fa samy omena fa ny fandroahanombo no manano sarotra nefa ny tena mba maika hivarotra matetika izy ireny no midotsana be ka hozonona kely vao mety handeha fa tsy tapaka kosa aloha raha lahady mahatratra manetsy ny rako boady
Zany be pakasitraka sy mahazo tera, tsy mahafoy mihitsy ilay pastera. Dia izay ny fandehan'ny tantarako e, olona mitsinjo madinika sady mpanao asa soa tao amin'ny fiangonana no nitsongon'olombolo tao amin'ny fiarahamonina. Manantena fa mba azo anjara amin'ny lanitra mamirapiratra io e. Izy tompoko dia lehilahy mpivarotr'omby ary tena nilomano anatin'ny harena sy ny fananana. Isan'ireo mpanao asa soa izy ary nitaiza zazakam-boty sy ny antoka mpitondra tena. Kanefa kosa tompoko, takalo-patsa ozy vidim-pinanana, ka ireo vehivavy mpitondra tena mila fanampiana tany aminy dia lasa vady keliny avokoa ary nanaiky tsy fidin'ireo no ny fahasahiranany. Lehilahy manam-bola hono mampirafy. Ny kamboty nipetraka tao aminy dia tena nandevozina. Mpiasa tsy andoavaka rano ireo izy nahoana no fahana-potsiny. Raha nisy nanimba zavatra ireo kamboty kely ireo dia tena nataony tokoa. Mihaino zaza sisa ny tsy afaka. Ataony maty anatra ny velona mihitsy. Herinandro ny zaza mandraingirengy marary. Ny alahady dia tonga foana izy any am-piangonana ary manao be tokoa amin'ny rakitra. Nefa dia ho fisehosehoana sy fiebebona amin'ny olona fa tsy fitiavana an'Andriamanitra akory. Tsy nanaiky izy raha tsy tononona ny vola be nataony. Olona mpiteny ratsy raindany izy ary na any am-piangonana aza dia manompa rehefa taitra ny lohany. Izay ny voarakitry ny tantara ny tompoko. Misy tsy marina kosa n'ilay voavaky teo e. De ahoana zany reny vola be nalohako tao am-piangonana reny? Kay be ry marina, tsy hoany aho e, tsy hoany aho e, tsy hoany aho marina e, tsy hoany e, ponjeo e, may na olona e, may e. Za tompoko no razano Claude Marie, mpivarotra irony korotam-by. Manangona entana totanao tao, nefa koa dia mivarotra ny vaovao. Ny torotoroka ataon'ny zalahy no hiantsoana lava ao amin'ny komisaria. Ampanganisan'andro hoe receleur, mijaly tokoa ny brocateur. Ny dika karatra ataoko dia mazava tsara, tsy misosokosoka na maramara, fa sendra mba adinoko ilay prénom dia nampidirina violon. Tena voaroaroa ary miferinaina. Manosopotaka ireo ratsy saina, fa ny anao kolikoly aloha dia nofadiako. Ny miandro ny rariny, izay no any tiako. Izay tompoko ny momba ny fiainako. Dia raha dinina dia tena olona mpanao asa soa, satria ireo fianakaviana dia nampiko daholo ary dia samy nomeko fahafapo avy toy izy ireo. Dia normalina be ary ohatra ka tafiditra any an-danitra. Raha zany Claude Marie tompoko dia lehilahy tia vola sy naniry mafy ny anankarena aingana. Izay no nahavoaroroy azy matetika any amin'ny pôlisy satria nentana tsy fatabeviana. Na fantan'izao koa aza fahita-kalatra dia vidiny daholo ihany. Mbola fitiavam-bola tafahoatra no andrany tsy hanasa andeha angalatra ary dia izy mipandray izay azo avy any. Ka ny volana ange nozotry ny fiainany. Ny aina tamin'ny lainga sy ny fitaka koa izy satria maro ny zavatra tsy marina nidirana. Nitombo fananana sy harena izy tamin'izany ary tsy nety niala tamin'ny lalan-dratsy ny mandra-pahafatany. Misy mpitory filazantsara foana eo akaiky ny fivarotana, fa raha vao manomboka ny toriteny dia akorotany sy avadibadiny daholo ny korotam-by amidiny, toy ireny mba hoe misy zavatra tadiaviny ireny, ka sarina tanteraka ny feon'ireo mpitory tsy misy retsony. Tsy vitany hoe izy ihany tsy mihaino fa dia sakanany tsy hiainany koa ny olona manodidina mba te-andre. Ireo jiolampanatsitra etan-kalatra tao amin'ny any namono azy, tsy nomeny mantsy ny volan'ireo olon-dratsy ireo ka dia raikitra ny famonoana. Dia izay tompoko ny tantarany.
indrisy mantsy efa afanenina ny aminao a imbetsaka mihitsy a no ny taonanao mba hibebaka an'olo tena ho ahy andositra ny fahaverezana nefa dia nataonao tosi-botanana ny fitiavako anao no dianao tsy nijereny izany ny fitiavam-bola ihany ny tao anatinao tsy hitako tsony izay azo atao anao miala amiko fampanao meloka mifona re mivala tsy mba misy fitsarana faharoa izy ty vonjeo e maya izao no rasoa vovon-dandy azo dokotera mpandidy avy Ambomahazo na andro na alina miasa tsakitsanina hita tokoa fa tena matianina ny mararina hiditra ny hopitaly izay mitarina sy tena mijaly ka mila opération urgent dia voneo aho miaraka amiko tsy mba hiandrasako anestésiste na ireo prof spécialiste tsy misy fandavana mihitsy hoe non fa tanterahako ny opération raha appendicite no hoe marary ny mandidy an'izany toy ny mihinam-bary ny spécialitéako momba ny ao anaty ka izay mididiko mbola tsy nisy maty ireo efa sitrana ka velonaina dia nisaotra eram-po eran-tsaina fa dokotera kinga vavy tokoa mahavonjy mitampoka izay mahavoa izay tompoko ny mahakasika fa mpamonjy ny marary sy ny reraka aho izay no nahalan'ny androko teny ambony tany famonjena olona ary fanasitranana rasoa vovon-dandy azy tompoko dia dokotera manao an'Andriamanitra tsy misy izay marary tonga midodododo any amin'ny hopitaly ka tsy manam-bola omena azy dia avelany eo na ho izy ianareo amorona sy hitady vola na ny marary entinareo faty ary dia matetika ny toy izany no miseho ny fanafody izany moa dia amidiny lafo be raha tokony omena fotsiny tsy misy zavatra mahamaim-pony izany hoy izy izay manome vola ihany no voatambitamby sy voakarakara fa ny sisa dia voakitakita daholo mangany fotsiny ny fanalan-jaza izay tsy vitany hoe famonon'olona fa dia mampirisika ny tanora ny fijangajangana tsy vitsy ireo tovovavy mpanala zaza ao aminy matin'ny kansera satria rovotra ny tranonjanany ary tsy misy fanafantsony misy mpitory-teny foana amin'ny hopitaly esany ary mandre ny filazantsara izy nefa dia lazainy tsotra hoe tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary ho anareo marary ny filazantsara fa tsy ho anay mpitsabo izahay efa mpiara-miasa amin'Andriamanitra sao dia mba misy azo hifanamboarana re tompoko mba teo any an-danitra nge zahay e dia tena tsy misy hevitra tsony ve ny amiko ivery amarina izy reto andrakaiky vonja may za zany zazokombe mpampianatsaka za ty fantadaza aho ataonana fa mety raha tena igagana haiko daholo ny style rehetra na kung fu io na taekwondo ny kotsana ny alo dia tsy misy fetsy fisanandro dia any amin'ny dojo misy ampolony ao médaille azoko tamin'ny compétition tsy nisy navitany tahaka an'izay e za zany nisangany amin'ny démonstration vao mahita ozatra sy bokobokona dia samy mifitsaka tsisy miteny na ny olona maditra nareo izay mitokony lamina tsara daholo izy ireny ampiasaiko ny notsako fa ino ny self défense malaky fiarovatena isan'ny tsara tokoa fa mety hisehoseho tonga ny ataky zany karazana anjely na ao an-tanàna na ny an-tsaha fa mpiaro miboay kely mba tsy ho tafihan'ny zalahy ka dia izay zany momba
fa hita tokoa hoe nilaina azy zany tamin'ny kotsany isan'andro ny batafonjam-by dia mba manantena ny tsao an-danitra fa tsy mba niasa ny kotsana fotsiny fa tsy misy hoe mamono olona zao mihitsy na dia nanao kongofoa za fa fiarovantena zany no tena izy satria hitanareo ihany fa ny olona rehetra tsy hoe tianao daholo dia tsy maintsy mba miaro teny ianao zany e zay zany ny fandehany dia manantena fa mba hiditra ao amin'ilay lanitra mamirapiratra zany ny razoky e ie zay zany e. Izy tokoa tompoka dia lehilahy tena androna tamin'ny fanatanjahantena ary nanao izany tamin'ny fony rehetra. Ny antony dia nampijalian'olona izy fony kely ka tsy maintsy hamaly faty hono rehefa lehibe. Tena zay mihitsy tratrany tokoa ny tanjony satria ny ianarany avokoa ny karazana art martiaux rehetra arak'izay efa nilazainy teo ary izy tokoa ny tena sangana tsy nisy ny lahatra taminy. Ireo olona nampijaly azy taloha dia nataona hita faisana avokoa, tao ny filahany tanany, sasany vaky ny lohany, ny hafana olana ny tendany, tapaka moa dia tsy lazaina intsony, tao ny nitsana ny nifiny ary vaky ny oriny. Efa nataona azy mivavaka foana ny mpiray tanàna aminy fa dia lazainy tsotra fotsiny hoe ny kely endaka sy ny ray nitetaka ny mandeha manatevin-daharana ny kristianina fa tsy mibokona oatra anay. Tsy mety aminay izany hoe raha misy mamely ny akavia dia mba meo azy koa ny havanana andefitra amin'ny zavatra rehetra. Ny mety amin'ny bokona ozy dia any amin'ny toerana misy gidragidra ihany ka ny aladiny azy dia any amin'ny fampediana kolana any amin'ny baolina ny mahalany ny androny na any amin'ny loka ka dia tsy hita atao amin'ny boky ny fiainana mihitsy tompoko ny anarany. Ry Anjely ohatrany tena tsy milamina zany ataovy resaka matotra fa hoana raha sokony tsy ho tafiditra zany hoe tsy namono olona zao mihitsy fa ny akotrana fotsiny ny tena aliko tena mba kozio kosa moa Andriamanitra fa tsy mety zany tokony mba hananjara ao amin'ilay lanitra ao ny bandy ody voly miala fa za tsy misangy tonga dia pehako mao asi aty lelile fa tsy mivavaka fona takamateka angakaikany la fona moe azatoaza Zaho tompoko dia olona jentlisany ena tamin'ny fanoherana an'Andriamanitra ary isan'ny mpitarika ny fokony isanay tamin'izany. Nanana ny fomba nampiavaka anay tokoa izahay ary tsy nandray izay fomba ny hafa avy any ivelany. Fa reharehanay ny maha-izy anay ara-kolontsaina na fomba mampanao saram-pivavahana. Nantsoina mihitsy aza hoe la cité interdite ny tanànanay ary dia reharehanay ny antsoina hoe fils du dragon na zanaky ny dragona. Nisy olona hafa firenena tompoko misionera izy io nambarany fa ny zanak'Andriamanitra mandova ny fiainana ka iray lova amin'ny Kristy fa ny fombafomba mampanao dia fitaka sy ankositra avokoa fa endrena araka ny nofy ihany. Koa raha tianao ny andova ny fiainana mandrakizay hoy izy dia areo sy alao izao lazainareo fa maha-izy anareo izao izay hita fa manohatra tanteraka an'Andriamanitra. Tapa-kevitra aho ary tsy hoe niala tamin'ny fombanay fotsiny fa nitaona ny fokony isa rehetra. Teo no nahatonga ny fanjevona sy ny fanenjehana satria nampangaina fa mandrava sy mamotika ny maha-izy ny foko. Nosamborondry zareo ary nanontaniany raha toa ka mbola hitoy anaraka ny Kristy sy ino azy ihany. Tsotra ny valiteniko, Jesosy Kristy ny tompoko sy mpamonjy ahy. Niaraka tamin'izay dia noroatra namono ahy izy rehetra. Dia hojereny eo izany mpamonjy azy izany hoy ry zareo. Dia izay tompoko ny momba ahy. Voafafa daholo tompoko ny pejy ny lasany rehetra fa ny pejy vaovao dia mirakitra ny fiainany ny amin'ny efa niovany ka lasa kristianina mpanaradian'i Kristy ary dia tsy niala tamin'izany finoana izany tokoa izy na ny afara tamin'ny famonoana azy izany dia izay indray no momba azy tompoko.
aviry zanako mandovany fiainana mandrakizay fa mpanompo tsara sady mahatoky ianao tsy naonao na dia ny hainao azy ity raiso ny sady voninahitry ny fiainana izay efa voatahiry anao atsy ny ela ary hitako fa indro ny seza fiandehanana lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy hitoerany intsony ary nahitany maty aho na ny lehibe na ny kely mitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana ary novelarina ny boky ary nisy boky iray koa novelarina dia ny boky ny fiainana izany ary ny maty dia nitsaraina araka izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao aminy ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy dia samy nitsaraina araka ny asany izy ary raha nisy tsy hita voasoratra teo amin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy afo izy sambatra sy masina izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny vavahady ho ao an-tanàna ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana ary amin'izany ny mpanjaka dia ilaza amin'izay eo amin'ny ankavanany hoe avy ianareo izay nitahiny raiko mandovany fanjakana izay voasoratra ho anareo hatr'izay nanorenana izao tontolo izao ary dia ilaza indray amin'izay eo ankaviany kosa izy hoe miala amiko ianareo izay vohozona ho any amin'ny afimaritra mandrakizay izay voavoatra ho an'ny devoly sy ny anjeliny ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay ary tamin'izany izay natahotra an'i Jehovah dia samy miresaka tamin'ny namany avy ary Jehovah ny haino ka nandre izany ary nisy boky nosoratana teo anatrehany ho fahatserovana izay matahotra an'i Jehovah sy mihevitry ny anarany ary ho rakitra soa ahy ireny amin'ny andro izay ho tendreko Jehovah tompony maro ary ho anitra azy aho tahaka ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy ka dia ho hitanareo indray ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako ny masoandro ny fahamarinana ary hivoaka ianareo ka hifaly avanja toy ny zanak'omby mifahy ary ianareo ataon'ny firenena rehetra hoe sambatra fa indro avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana ary ny prere rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary ka dia andoro azy ny andro izay ho avy ho Jehovah tompony maro ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany fa ny osa sy ny tsiminy sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandaika rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra avy solofara izany ny fahafatesana faharoa ny fitsaran'Andriamanitra